Faly miaraba antsika rehetra mpanaraka dia faly miaraba anao koa natratra izao taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo izao a. Vao manomboka ny taona dia ao anatina lohahevitra tsara be sahatsika ahoana ny iainana fiainana tsara lavitra amin'ity taona 2026 ity. Izay ny lohahevitra irahantsika androany a miaraka mpanompon'Andriamanitra Pasteur Tojo Ranaivoarimanana izay tsy iza fa efa hitanao matetika ato amin'ny MCTV izy a. Izy ny tompon'andraikitra amin'ny fandaharana fiainam-baovao dia miaraba anao Pasteur faly miaraba anao koa natratra izao taona vaovao izao. Faly miaraba manokana ho antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana eto amin'izao plateforme izao Pasteur Tojo Ranaivoarimanana moa araka ny nampandroany namana Elodie teo. Miaraba ihany koa ny tenako ny malagasy tsy vaky volo natratra ny taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo izay topisan-drata anao izay tena mifikitra amin'Andriamanitra. Arabaiko manokana ihany koa ny amin'ireto ekipa mahafinaritra ny MCTV reto izay efa niara-niasa taminay ary mbola manokatra varavarana ho amin'ny fitoriana filazantsara amin'ity taona vaovao ity. Ie Pasteur vaovao moa izao ny taona ao anatin'ny fandaharana koa tsika hoe fiainam-baovao dia tena tsara fipetraka mihitsy ny fandaharantsika satria ao anatin'izao taona vaovao izao dia tsy miandrandrana izany hoe fiainana vaovao izany hoe fiainana tsara kokoa noho ny tamin'iny 2025 iny izany mba fiainana milamina kokoa fiainana misondrotra noho ny tamin'iny fiainana tamin'ny 2025 iny izany dia rehefa voalohany ohatr'izao moa ny taona dia misy ny tsodrano maro ny olona makany am-piangonana dia mahasodrano avy amin'ny ray aman-dreny ara-panahy eo koa ny tsodrano avy any amin'ny fianakaviana ny ray aman-dreny ny bebe sy ny dadabe rehefa mandeha nefa ny taona amin'ny voalohany taona ohatran'izao dia matetika misy ny vaovao ratsy hoe maty indray hoy anina misy marary indray hoy ary sy ny sisa dia rehefa mahaino an'izay vaovao izay dia matetika ny olona tonga dia kivy matetika tonga dia very indray ilay fanantenana nefa ny tany am-piangonana rehefa nandray an'ilay tsodrano dia tena nietaketana hoe tsara indray ity taona ity efa mivalina tany amin'ny 2025 tany daholo ny ratsy rehetra fa hiatrika taona vaovao dia miaraka amina tsodrano dia velombelona ny fanantenana matanjaka amin'ny finoana dia misy ny vaovao hoe ny vaovao ratsy ny zavatra tsy mety hita dia lasa very indray ilay fanantenana dia ahoana inona mahatonga an'izay Pasteur ahoana koa ny fomba hoe hialana amin'izay zany mba tsy hoe very fotsiny ilay tsodrano azo fa tena hiatra amin'ity taona vaovao ity zany. Lalina dia lalina aloha ilay fanontaniana napetrako teo Elodie ary mino fa dia hanampy amin'ny fanemasina ahafahako mamaly arak'izay tena hoam-pon'Andriamanitra. Ahoana hoy ianao ny soroana na hialana amin'ny zavatra mitranga izay toa mifanohitra amin'ilay tsodrano? Ohatra mandray tsodrano tsika amin'ny fiandohan'ny taona hoe manonona fahaelavelona, manonona fahasalamana. Izay ny tsofa ndray aman-dreny ara-panahy, ndray aman-dreny niteraka nefa toa misy ndao-sy ny fahafatesana eny an-dalana eny, toa misy tratrana aretina eny an-dalana eny. Ny amaliko azy ao amin'ny Genesis 7:20 ao, 9:20 dia ny tsodrano any Jakoba zanany Isaka. Lomba vakiko aminareo vetivety ilay izy. Anomezan'Andriamanitra anao anie ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ary mivarsy ny ranom-boaloboka betsaka. Anompo anao izy ny firenena maro ary ekohako enatrehanao ny firenena samihafa. Ho tompony rahalahinao anenao ary oka ekohako enatrehanao ny zanaky ny reninao. Ho voaozina izay rehetra manozona anao ary ho asoavana izay manisoa anao. Rehefa vita ny tsofan'ny Isaka ranon'i Jakoba, vao nidify Jakoba teo anatrehan'ny Isaka rainy dia niditra Esau rahalahiny. Tena nandray tsodrano Jakoba eto. Anisan'ny tsodrano no tsindrin'ny ray niteraka azy moa zany sady ray ny ara-panahiny hoe anompo anao anie ny firenena maro. Rehefa nandeha nefa ny fotoana vao niala teo izy dia vato natao ondana. Itsika rehefa mba matory farafaratsiny tsisy ondana dia blouson natao ondana. Fa le olona avy nandray tsodrano tena vato io natao ny ondana. Zany hoe ohatra mampanontany tena zany hoe fanakaiza le tsodrano. Tonga tany amin'ny rafozana izy no nanompo ny rafozany aloha. Raha ny fahitana azy zany dia zay le teninao zay hoe Andriamanitra fa ngah moa za ty tsy nandray tsodrano, fa ngah tsy ny rahalahiko indray nanompo anahy, ngah tsy ny firenena hafa indray nanompo ahy fa za ndray ty lasa manompo olona ary tsy ray andro fa 7 taona indroa izao tsy nandray karama ihany koa ambonin'izany. Fa rehefa nifikitra sy nikikitra izy tamin'ilay tsodrano dia tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Nampaherezako anao zany manaraka ny fandaharana nandray tsodrano ianao nandray teny faminaniana ianao ninona zavatra tao mifanohatra amin'ilay zavatra notononona taminao aza tao mampivarahontsana
ifikiro le teny a zay voarainao. Saintsaino andro manalina ozy ny Josia toko voalohany 15 ny tenin'Andriamanitra dia iny foana irairaina hoe na dia toa ohatran'ny misy marary aza atao amin'ny fianakaviana efa notsofina rano a fa tsy akasika an'lay anay ny aretina. Ka mampahery antsika zany fomba hiatrehana azy zany Elodia dia ny mifikitra sy mikikitra amin'le teny voaray. Ary ozy izy ny Efesiana toko 5:7 any hoe tany ozy izy ny finoana. Aza velany ozolozana ny finoanao zavatra mitranga fa tany finoana fantsodrano sy ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Ye mazava tsara zay pasteur ary manarak'izay indray inona indray zany secret mba hatanterahany tsodrano omeny mpanompon'Andriamanitra ireny amin'ny pasteur anao moa nefa rehefa mandeha ny andalana eny mandeha ny taona dia misy ny zavatra miova eny andalana eny. Eo koa ny toetra rahapirenena zay tsy azontsika ilana ohatrany tamin'ny farany teo tamin'ny 2025 teo zao nisy an'ireny crise ireny betsaka nefa ny olona atao anatin'ireny nana programme izy nana projet izy fa noho ny zava-misy dia lasa nikatso le projet lasa simba le programme dia ahoana indray mahakasika an'izay lasa tsy maintsy miankina amin'ny zava-misy ve zany pasteur no hatanteran'le tsodrano sa hoe ahoana fomba evitena an'izay. Teo koa zao tamin'ny anareo manokana nisy tao anatin'iny crise iny événement hoe Jesosy ny solution dia lasa tsy maintsy nijanona tampoka le izy no le toetra raha teto amin'ny firenena dia ahoana indray pasteur mba hoe evitena an'izany satria tiana ho tanteraka zany le tsodrano. Ya fantanina anankiray tena mafonja ihany koa zay Elodia ary everiko fa tsy ho antenako ihany fa maro koa miandrandra hoe ahoana zany nietrehana ny trangan-javatra sy toe-javatra tampoka ohatran'ireny kanefa tamin'ny fiandohan'ny taona tahaka izao dia nandray tsodrano hoe tsisy loza anjoanao tsisy faravana akasika anao ary nisy ohatra azo sapahitanana mihitsy moa teo no ndresahanao mahakasika ny fanompoana tamin'ny taona lasa ohatra ny karakara n'ilay hoe Jesosy ny solution indromy ataona moa izy iny ny anankiray tany Tamatavy isaorana ny tompo fa tena hoe tanteraka tsakany totosan-davany marobe ny olona nandray famonjena. Ho an'ny teto Antananarivo kosa nefany na ohatra ny tsy notanterahana azy le satria nitotona tamin'le fihetsiketsehana mihitsy ny andro voalohany dia izao ny fijoroana vavolombelona. Andriamanitra nanatanteraka foana hoe anavaka amin'ny manompo azy sy ny tsy manompo azy izy satria rehefa nivelarina teo amin'le terrain anaovana fitoriana filazantsara ny entana rehetrarehetra ny structure ny sonorisation zay tena hoe lafo dia lafo ny vidin'izy ireny na dia nanofa azy zay fa ora ray talohan'ny hitrangan'iny karazana fandrobana isan-karazany no ny teny ny fanahy masina hoe aorono ny entana dia tonga dia voaorona ny entana vao vita ny fanoronana ny tranga reny fandrobana isan-karazany reny dia tena nisaotra an'Andriamanitra hoe raha mbola niainohaino teo zany dia mety lasa tsy voninahitr'Andriamanitra niseo fa mety lasa faty antoka fa eo anatrehan'ny trangan-javatra rehetra na dia ohatrany fanohatra amin'ny zavatra nitsofana rano azy dia mila mitoetra tsara foana amin'ny finoana, mila matoky foana fa misy hevitr'Andriamanitra ao ambadik'izay. Noho izany aza mora manaritoky ianao marina aminao foana dia nitendreny mitoera tsara. Ye misaotra anao pasteur namaly an'izay fanontaniana izay ivadika lafiny zavatra hafa mihitsy indray resaka momba ny ara-panahy rehefa makany am-piangonana moa dia ny ara-panahy ny tena voizina. Eo koa ny tenin'Andriamanitra miteny any amin'ny epistily ny Jaona 4 any hoe ry malala mangataka mba ho ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay anambinana amin'ny fanahinao. Eo koa ilay tenin'Andriamanitra anankiray izay tena fantatry ny olona maro any amin'ny Matthieu toko 5 hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Dia eo indrindra ny fanontaniako hoe tsy maintsy miankina amin'ny ara-panahy ve zany pasteur ny ara-nofo ahoana koa mikasika an'le hoe ambinina ara-panahy inona zany tena dikan'izay satria tsy azo tsara hoe inona le ambinina ara-panahy teny amin'ny teny tsy fantatra be ve io maminamy be ve zany hoe ambinina ara-panahy zany inona koa ny dikan'le hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra mitovy filazantsara foana ve mivavaka be ve. Eo manko ny olona betsaka ny olona tena mandeha mivavaka foana makany am-piangonana foana fa ohatrany hoe miodikodina eny tsy miova ihany ny fiainany fa lasa ohatrany hoe very fotoana ve zany reny olona ireny nefa tokony fotoana hiasany le izy. Dia ahoana pasteur mahakasika an'izay? Ny amaliko azy voalohany Elodie dia ny hoe ho antsika efa nateraka indray ho antsika kristianina dia zava-dehibe mihitsy ny hoe miankina ny fanambinana ny fiainam-panahintsika
ny toy ny fiainantsika amin'ny maha-olona izany fa ho an'ny olona moa zany mbola tsy nandray famonjena dia tsy izay ilay fipetra-piainana iainany fa tonga dia mandeha arak'izay vitan'ny herintsandrina izy a izay vitan'ny heritsaina izy fa ny epistiliny Jaona fahatelo ny tenenina teo manko a amin'ny maha-epistily azy dia ho amin'ny fiangonana ny nanoratana azy zany hoe ireo olona efa nanaradian'ny tompo a efa mizodra araka ny tenin'Andriamanitra ka le hoe ambinina ara-panahy dia manana harena ara-panahy zany hoe manana ny Kristy Jesosy aloha voalohany a manana fifaliana ao anaty a vokon'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka mitoy a tsy voatanisa eto fa somary lavalava moa zany ny valin'izany hoe ahoana zany hoe ambinina ara-panahy zany fa sationany azy ny teneniko izay hoe feno an'Andriamanitra ao anaty a feno tenin'Andriamanitra ao anaty hoentina miatrika fiainana ary rehefa feno tenin'Andriamanitra sy harena ara-panahy dia hivoaka eo amin'ny fiainana maha-olona izany lay hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana indray a dia efa natsetiko teo hoe anisan'izany ny fametrahana olo-lahakana fitoriana filazantsara fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra fa za kosa te hampaherantsika manaraka tsy misy fotoana very maina zany ao amin'Andriamanitra mikonty ho amin'ny hoavinao ary hitondra soa mandrakizay ianao ny fotoana nafafinao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny vola nafafinao amin'ny fanjakan'Andriamanitra aza terena fotsiny hoe namafy ianao tamin'ny maraina dia rariva ianao hijinja fa avelao amaka le voa nafafinao avelao ho tafatoetra tsara le ezaka sy fanimpona nataonao fa mampanantenanao avelao andehany hoe ny andro ny volany fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao zony baiboly ho hitanao ane vokatry ny fanimponao aza misy manaritoky fa ho asandratra be anao amin'ity taonty dia anisako an'izay ihany pasteur eo amin'ilay hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy anao zany rehetra izany dia ahoana indray zany satria hoe mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra aloha no tokony atao loha laharana dia ahoana zany ny asa ahoana zany ny fianarana ao anatin'izay satria misy fotoana ve zany olona iasana misy fotoana ve zany olona tena ianarana raha hoe tokony izay ny tena atao foana hoe mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny valiteno amin'izay amiko a dia ny oabolana 420 manao hoe fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady mila mahay mandamina tsara fotsiny zany tsiraray avy hoe eto aloha mametraka aloha ny fanatrehana fitombavaka fanaovana asan'Andriamanitra fitoriana filazantsara eto kosa mianatra mamekindesona eto amin'ny varotra eto amin'ny tady vola eto manao raharaha fanao andavanandro rehefa itsika amin'ny mandamina dia tsy zavatra mikorotana izany io fa milamina ary feno voninahitr'Andriamanitra satria anao pasteur tamin'izay torohevitra izay manarak'izay indray ahoana-ndray ary zany no ahafahana hoe mba manana fiainam-panahy hoe mitovy amin'ny anareo ohatran'izao satria rehefa mijery anao dia rehefa maheno anao dia tena mahita ny olona hoe mahery kosa amin'izany tenin'ny pasteur izany dia ahoana indray pasteur zany ny torohevitra anao hoe mba hananana fiainam-panahy ohatran'izany mba te hanana an'izany koa ny olona hoe fiainam-panahy ohatran'izay satria ianao zao tena hita hoe olona ara-panahy olona mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra olona tena miainao anatin'ilay hoe ambinina ara-panahy dia ahoana pasteur afaka zarainao aminay ve izay misaotrany amin'ny fanontaniana zay mampanongo tena kosa aloha ilay fanontanianareo tena le filaza anareo azo mihitsy zany tena hoe ho antompo ny voninahitra mety hoe zay fahitanareo ho tanteraka tokoa ane zany fa tsy mbola tonga eo amin'ilay tanjona mety eritreretina hoe tian'Andriamanitra itoerako aloha ny tenako ny fahitako azy mbola andalana ary zay mandalana azy zay dia ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny oabolana toko 4:20 hoe fa ny lala amin'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina me mazava mandra-pitao vovona ny andro nampaherezako fotsiny Elodia ho an'ny tsiraray avy ho anao moa zany hoe te mba ho tahaka anareo dia izy io miakatra tsikelikely aza mijanona mitombo ara-panahy fotsiny aza mijanona mametraka maro-pandrosoana fa mandrosoa mitombo tsikelikely fa eotra lavitra nareo eotra lavitra ny tsiraray avy hitombo ary ho ambinina ara-panahy ho ambinina ara-piainana noho izany isan'andro mametra foana dingana hoe mba handrosondray androany hitombo ndray ny fiainam-bavaka androany raha nisy zavatra tsy vitako mihitsy ny nakatoa azy fa nalavo dia manaova fanambo hoe fanay masonao pio mba ho resiko indray ny androany dia ho hitanao fa eotra lavitra ny hafaranao volana vitsy fotsiny herinandro vitsy fotsiny ahita fioarana ianao fa aza manan-kemitra mandrosoa aminaran'i Jesosy
Tena manampy be zay pasteur satria betsaka koa ny olona te hanangana fiainam-panahy amin'izao manomboka taona vaovao izao dia betsaka mba te hafantatra hoe ahoana no anombohana an'ilay izy dia misaotra anao nizaran'izay torohevitra izay manarak'izay verina kely amin'ilay resaka hoe ara-bola ao anatin'ny taona vaovao maniry ny olona mba hanana fiainana hoe misondratra kokoa noho ny tamin'iny 2025 indray hanana fiarim-piainana ambonimbony kokoa maniry koa ny olona amin'ny ara-panahy hoe mba samy hivavaka daholo amin'izay ny ao an-trano hilamina amin'izay ny tokantrano hivavaka ny olona rehetrarehetra samy ho any am-piangonana daholo dia ahoana indray pasteur zany no tokony atao mba hiainana an'izay fiainan'izay ia miompana amina zavatra anankiroa moa ilay fanontaniana napetrako teo hovaliko ny voalohany hoe ahoana mba ahafahan'ny tsiraray avy mahita fandrosoana amin'ny tontolon'ny ara-bola sy ny arakasa ara-piainana moa zany voalohany dia ny hoe atsarao ilay zavatra ataonao raha azo atao zany tamin'ny taona lasa zao mety tsy tia ny micro nytenenako teo fa efa hitako hoe efa micro vaovao zao ty zany zao dia anisan'ny efa hoe mariky ny fandrosoana ary raha varotra anankiray no nataonao tamin'ny taona lasa aza maniry fotsiny fa tena tereo mba hisy varotra anankiroa na varotra fanotelony fanampiny zany dia hitombo ny ara-bola dia tsofinay rano mba hitombo zany ilay loha ranom-bola mihitsy ho amin'ny tsiraray avy ary tondra ho vavaka foana io asa mandraraha taona hoe fa tahian'Andriamanitra io ia toizako ilay fanontaniana faharoa teo voaraiko tsara izy teo hoe ahoana no mba hiandrandrana hoe hiaraka nompo an'Andriamanitra daholo ny ankohonana ny fianakaviana amin'ity taona ity ampitombo ihany koa ny fotoana iresahanao ny filazantsara zany eo amin'ny tokantranonao satria ny taona mitombo raha te hita vokatra miavaka tsika dia misy ezaka mba mihoatra zany atao ataony olona ahoana manko ny fandray raha tsy misy olona mitory noho izany tsy tokony hoe mivoaka sy miditra amin'ny trano fotsiny zany zay efa nanolo tena ho an'i Jesosy fa tedavo ny irika rehetrarehetra hitondrano ny fahazavana sy filazantsara an'i Jesosy ho amin'ireo ankonanao ireo raha vao misy événement any am-piangonana ohatra dia asao ireo ankonan'ireo mba ho avy ihany fa anisan'ny fantso anankiray hamonjena anazy ny fotoana tahaka izany ary manaova tahaka ny nataon'i Mosesy midira eo amin'ny banga mandrakariva manaova fifonana mihoatra ho any ankonanao fa tsy maintsy bapon'i Jesosy daholo ianao sy ny ankonanao dia izay zany tokony ataontsika raha te hahita fiovana tsaratsika amin'ny lafiny ara-panahy sy lafiny ara-bola eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny ankohonantsika fa manarak'izay indray eo amin'ilay ara-bola ihany pasteur misy indray ny olona ao anatin'ny taona izy mampidi-bola tsy misy problème indray raha ny resaka hoe ara-bolany fa ny olana indray hoe tsy mahatsangany zavatra izy vola miditra fa tsy mahatsangany zavatra mihitsy izy rehefa jerenany amin'ny faran'ny taona dia tsy zavatra mitsangana lasa hoe misy indray ary ny zavatra simba ohatrano simba ny entana simba ny fanaka inona mahatonga an'izay hoe ozina ve zay sa hoe ahoana dia inona indray ny fomba afaka hoe hialana amin'izay afaka hiremediena an'izay pasteur eny raisiko aloha ilay teninao teo fa misy tokoa ny ozina ary mety tsy dia anam-potoana be nga mantsika mianada-mianaka mahavana an'izay fa misy olona tena hoe tratrana oziny tsy fahatsanganan-javatra oziny tsy fananan-javatra tsy mety mba manan-javatra fa manam-bola fa anisan'ny ahafahana misoroka amin'izay ihany koa dia ny fametrahana fitsipim-piainana miaraka amin'Andriamanitra dia ny fametrahana vina izany indrindra ny amin'ny fanombohan'ny taona tahaka izao mbola isy moa ny fotoana izarako fampianarana foy eto amin'izao plateforme izao mahakasika amin'izany hoe mifantoka amin'ny zavatra anankiray mila mametraka ny isa-tokantrano hoe ity taona ity inona avy ny tokony mba ho atsangana ary raha mety ireo zavatra mba tsy nananana zavatra tsy mbola tena nisy teo amin'ny tena mba atsangana izany misy olona manko efa manana kiraro 520 dia mbola te hividy kiraro anankidimy ihany amin'ity taona ity kanefa any misy zavatra tsy voakitika mihitsy zany ihany dia izay ilay mahatonga loatra ny hoe tapitra ny taona tsy zavatra niangana mametraha tanjony mametraha vina fa iny vina apetraka ao eo anatrehan'Andriamanitra iny dia ho tohanan'Andriamanitra ary le vina aza apetraka fotsiny tereo mihitsy ny tenanao hanomboka na dia anankiray aza fa raha vao angazenao manomboka amin'ny anankiray dia tsy avelan'Andriamanitra ho ajanonao iny raha tsy vita hatramin'ny farany dia mirary antsika rehetra ahatsangany zavatra tsara ahavita zavatra tsara ahazo zavatra tsara isy fiatraikany tsara amin'ny fiainanao amin'ity taona vaovao ity maraparanako ny fanontaniana ary pasteur ao anatin'ny lohahevitra moa tsika hoe ahoana no hananana fiainana tsara lavitra amin'ity taona 2026 ity
dia izay indray no fantaniko hoe inona zany le tena secret mba ahafahana miaina an'izay fiainana tsara lavitra izay amin'ity taona 2026 ity. Rehefa ao anatin'ny fandaharanao moa dia miteny matetika ianao mampahery hoe ny fiainanao, ny lasanao tsy haresy ny hoavinao. Tonga aty amin'ilay hoavy amin'izay atsika aty amin'ny 2026 raha hoe 2025 zany le lasantsika dia ahoana zany ny hananana an'izay fiainana tsara lavitra izay amin'ity taona 2026 ity. Satria eo koa ny tenin'Andriamanitra hoe miaratsy izao fiainana izao fa eo anatrehan'izay tenin'Andriamanitra izay zany ahoana ny afihinanantsika an'ilay fiainana tsara lavitra. Ya, anisan'ny fomba ahafahantsika miaina amin'ilay fiainana tsara lavitra, andresaka moa ianao teo amin'ilay fomba fitenitsika hoe lasanao tsy haresy ny hoavinao. Ny fanahy masina dia manampy an'ny tsirairay avy ho conscient na ho consciente, ho tonga saina zany hoe inona nefa zany tsy nahatsara ny taonako tamin'ny herintaona, inona ny fomba fiteniko, inona ny fomba fisainako, inona ny fomba fanaoko, mety somary napisatra ny fiainako, na tonga ny olona ohatra nanaratsy na tonga ohatra ny tsy tena songadina fa ohatrany hoe tratrana fahafahambaraka menatr'olona. Dia zasy ianao mihitsy no mila mampitsahatra an'ireny hoe misy avamiko kosa na tonga ny fiainako tsy tena tsara tamin'ny taona lasa, dia aokontsika anaisotra izay rehetra mitambesatra ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hébreu 12:9 ihany. Ka ho anao zany isory izay zavatra tsapanao tsy nampandroso ny fiainanao tamin'iny taondasa iny, ary mba hahafahanao miaina ny fiainana tsara lavitra dia tsisy afa-tsy ny mandroso miaraka amin'Andriamanitra. Ny fiainana miaratsy fa ny lala marina dia mihazava tahaka fipoakandro maraina. Zavatra roa samihafa zany. Ny olona nandray an Jesosy me mamiratra ny fiainany, fa ny fiainan'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny kosa dia miratsy me mitsitongana. Ka zasy ianao ao anatin'ilay me mamiratra tahaka ny dian'ny maraina, fa andeha anao dingam-pandrosoana foana amin'ny zavatra tao, ampitomboana ny fiainam-bavaka, ampitomboana ny fotoana laniana mamaky mandalina tenin'Andriamanitra, ampitomboana ny fotoana anatrehana fotoam-bavaka ny ampiangonana, satria tena manampy be atsika iaina ny fiainan'Andriamanitra zany. Fa rehefa ampy fifampitakosenana fikambanana amin'Andriamanitra tsika dia ny lasanao tsy haresy ny hoavinao, fa tsara lavitra ity taona ity tahian'Andriamanitra tompoko. Mankasitraka be dia be pasteur namaly ny fanontaniana rehetrarehetra. Tao anatin'ireny fanontaniana ireny maro ny olona tena nandray torohevitra maro moa, torohevitra be dia be nozarainao teo mahakasika ny ara-panahy, ara-piainana, ara-bola, dia tena nandray izahay nandray ny olona maro tany atokantrano tany misaotra anao namaly an'ireny fanontaniana rehetrarehetra ireny. Misy teny fohy farany ve na fampahirezana tsy tao anatin'izay fanontaniana rehetrarehetra napetrakintsika teo izay nefa mbola tianao zarainao amin'ny mpanaraka atsika, dia afaka alefanao zay pasteur dia mangataka koa zay hoe mba hitondra vavaka ianao amin'ny mpijery atsika manoloana an'ireo zavatra rehetrarehetra niresahantsika teo amin'ity fanombohan'ny taona ity. Ya, akasitrahana ihany koa itsika eto amin'ny MCTV nanasa manokana ny tenako nafahako mba nizara izay napetraka Andriamanitra tao anaty. Ny tiako amafisina dia ho an'ny tsirairay avy dia ny hoe atsarao ny fanompona ao an'Andriamanitra, aza atao kilalao ny fivavahana sy fanompona ny tompo, fa tena ahitana soa amin'ny mandrakizay io, ahitana soa amin'ny fiainana eto ambany masoandro. Tsy marina le hoe mivavaka kanefa tsy hita ihany izay tena vokany, tsy marina zany, fa tena ahitam-bokany, ahitana fiadanana, anananantoka amin'ny mandrakizay ny fivavahana sy famponan Jesosy Kristy tompoka, dia samy miorina tsara daholy. Hoy ny tenin'Andriamanitra mba hamaranako androany amin'ny Salamo 1:4-5 manao hoe satria izaho no iraiketan'ny fitiavana zao ny tompo te hamonjy azy aho, anangatra azy ho any amin'ny avo satria mahalala ny anarako izy. Mitombo fahalalana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, oka iraiki-po amin'Andriamanitra asy ianao, fa saga hita famonjen-dehibe amin'ny lafim-piainana rehetra no ahita fanandratana avy amin'Andriamanitra hivavaka-tsika. Raha tsara indrindro misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy raha afaka hanonona mba hanosotro ny fanahy masina ny fahatanteran'izany Salamo 1:5 zany, manonona famonjem-panahy, famonjena ara-piainana, famonjen-dehibe ho anisa-tokantrano, ho anisam-batan'olona eno amin'ny firenena ray manontolo mihitsy, ary manonona tompo ny fanahy ny fanandratana sy fisandratana eny iona ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Mirary sosiny tsara ho antsika ho taona nandratan'Andriamanitra anao tokoa ane ity taona 2024 ity. Misaotra betsaka pasteur atao anatin'izay vavaka izay misaotra koa tamin'ny tsodrano dia mbola mamerina fisaorana antsika rehetrarehetra izay nanaraka ny fandaharana tamin'ity androany ity. Mino fa tena nahakasika anao na
nahazonao torohevitra betsaka dia manasanao hoe zarao a manodidina anao zarao amin'ireo olona maro ihany koa fa misy olona ihany koa ny ahasoana azy ty fandaharana ity dia misaotra anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany a tahiny Jesosy pasteur a tahiny Jesosy tsika rehetra tahiny Jesosy daholo tompoko